Nitondran'ny filohan'ny kompania pitaterana ery Madagasikara fanazavana ihany koa moa no momba ny filiala vaovao izay apetraka mitondra ny anarana hoe tsara dia izy io hoentsika amin'ny fampahalalam-baovao manaraka izay fa nasepantarana ny efitrano fandraisana mpandeha vaovao na ny terminal etsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Etsivato mandeha dia mandeha ny asa raha nitsikaritra ny antoerana toy izao ny tatim-baovao. Vitatra amin'ny ampoly isan-jato ireo zavatra tokony amboarina rehetra etsy amin'ny efitrano fandraisana mpandeha vaovao na ny terminal etsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Etsivato araka nambaran'ny Ravinala Airports izay misahana ny asa fantarina ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe nandritra ny fitsidiana ny toeran'ity ny arahana tamin'ny mpanao gazety. Tanjona ny ahafahana mandray ireo mpandeha fiaramanidina manodidina ny 500 na 100 isan'andro migadina ny Ivato ao anatin'ity toerana mameno ny fenitra takin'ity. Izany hoe ankoatra ny fanamboarana ny aérogare international vaovao izay ary amin'ny chantier izany dia hatsaraina koa izay efa misy. Dia izany nanomboka tamin'ny arrivée internationale izay efa nijerentsika teo soloina ny jiro namboarina plafond lokona ilay izy dia novaina ny placen'ny obette de police, obette moa ilay contrôler ny police passager dia novaina ilay emplacement dia nasiana couloir de transit ahafahan'ny olona manao transit directement zany miditra amin'iny dia tonga dia tafiditra aty amin'ny salle d'embarquement international. Izany hoe taloha zany ny olona manao transit mandeha izy dia mbola mivoaka ny arrivée international dia miverina milahatra aty amin'ny check-in amin'ny embarquement izay vao miditra aty mbola contrôler ny BDB fa zao zany ilay olona manao transit tonga dia midina ao amin'ny arrivée international dia miditra amin'ilay couloir transit dia tonga atao amin'ny salle d'embarquement. Isan'ny lahara-pamehan'ny Ravinala Airports ny fiarovana ireo mpandeha sy ny fametrahana ny fahalemana eny anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato. Mifantatra nandritra ny fotoana ary fa manodidina 520 isan-jato amin'izao fotoana izao ny fahavitan'ny asa rehetra eny amin'ity seranam-piaramanidina ity, izany hoe ny ray apa-efatry ny asa. Euro amanarivo maro kosa no efa namatsiana ny asa fanamboarana ity seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ity eny amin'ny fahatongavan'ny mpandeha vao miala fiaramanidina hatrany amin'ny efitrano fandraisana azy ireo. Amin'ny taona 2024 no vita avokoa ny asa fanitarana rehetra eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato.